Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falinaraba antsika iravako malalahatra azy ity sabotsy faha-raika amby roapolo ny volana martsa ity ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Jeremia Mpaminany. Jeremia toko faharoa, Jeremia toko faharoa andininy faha sivy amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Aminaran'i Jesoa. Nahoana no mifandahatra amiko ianareo? Fa samy efa niodina tamiko ianareo rehetra ho Jehova. Foana ny namelezako ny zanakareo fa tsy zaka nanarina izy. Ny zavatra reo mandrikana ny mpaminanareo toy ny liona mamiravira. Ry taranaka, dinionareo ny tenin'i Jehova. Moa efa nanjary tany hevitra ho an'ny Israely va? Na tany maizipito? Nahoana ny oloko no manao hoe afaka mikarenjy zahay ka tsy hakany aminao intsony? Hanadiny ny firavany va ny Virjina? Na hanadiny ny fehikibo misy haingony va ny ampakarina? Nefa tsy hita isa ny andro nanadinoan'ny oloko ahy. Ilay masonao manao masinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Vanim-potoana maloka sady nampalahelo teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely na ny tantaran'ny Joda ny vanim-potoana izay namana ny Jeremia Mpaminany. Vanim-potoana maloka satria efa nasehoan'Andriamanitra izay tsara, saingy tsy nanaraka ny tsara ny olona. Ny andraikitry ny mpaminany amin'ny maha-mpaminany azy tahaka ny Jeremia na Ezekela na Hagai dia mampahafantatra ny olona ny dikan'ny zavatra mitranga ankehitriny. Ny mpaminany no irahin'Andriamanitra manazava hoe inona ny hevitry ny zavatra mitranga ankehitriny io, inona ny zavatra ambarany, inona ny dikany, inona ny lanjany, inona ny tohiny. Dia ny mpaminany izay irahin'Andriamanitra manazava an'ireny. Ary ny ao ambadik'izay dia izao, na ny dikan'izay dia izao, hitaomana ny olona hiverina amin'Andriamanitra, na hiorina bebe kokoa amin'Andriamanitra, na hiankina bebe kokoa amin'Andriamanitra. Fa asan'ny mpaminany rahateo sy ny antsoin'Andriamanitra amin'ny mpaminany rahateo koa faharoa dia mampafantatra ny olona ny fahotany, ny tsy mety ataony, na koa ny zavatra tokony hiovany, na koa mety ho mampahery ny olona ny mpaminany. Mampiorina azy bebe kokoa ao amin'Andriamanitra. Raha nanoty izy dia raha tao amin'ny mpaminany hiverina amin'Andriamanitra, raha ao anatin'ny ady sarotra izy, ao anatin'ny zava-manahirana, dia ampahereziny ny mpaminany hiverina kokoa na hiorina bebe kokoa amin'Andriamanitra. Fa ny mpaminany koa dia mampafantatra ny olona amin'ny ho avy, ny hoe raha ohatra ka tsy mibebaka nareo dia izao no hitranga, raha mibebaka nareo dia izao no hitranga. Ny mpaminany dia mampafantatra ny olona lay ho avy, tsy le hoe fampahafantarana ny ho avy akory ny zava-dehibe, fa lay fametraha-panontanian'ny olona ny amin'ny hoe izao ny zavatra hitranga ka inona ny tokony atao. Dia dia manao hoe vanim-potoana maloka teo amin'ny tantaran'ny Joda ny vanim-potoana namana ny Jeremia Mpaminany, satria fony namana ny Jeremia Mpaminany zany amin'ny fotoana namana ny Jeremia Mpaminany, amin'ny fiandohan'ny faminaniany maromarona kokoa, dia lamina tsara ihany ny firenena. Tsy dia nisy hoe fahantrana dia manahoana, nandeha ihany ny toe-karena, nandeha ny faritra, nisy ny fandriam-pahalemana, namokatra ihany ny teny etsà, tsisy ny valala, lamina tsara ny toetrandro. Dia hoy Jeremia Mpaminany, raha ohatra ka miverina amin'Andriamanitra ianareo, na mitodika amin'Andriamanitra ianareo, dia izao hitohy hiatsara io fiainanareo io. Fa raha ohatra ka tsy miverina amin'Andriamanitra ianareo, fa manohika ny hoditra anareo io, dia izao handalo ihany io fandrosoana hitanareo io, ary ho avy ny Babiloniana handrava ao anatin'ny fotoana tsy eritreretanareo io zavatra izay heverinareo tsara sy hovokirinareo io. Io zany sotra ny vahaolana ho Jeremia Mpaminany, verena amin'Andriamanitra. Fa nampalahelo antsika teo fa tsy niverina tamin'Andriamanitra mihitsy ny Joda. Tsy niverina tamin'Andriamanitra izy satria noheveriny fa mandainga Jeremia Mpaminany, noheveriny fa mpaminany sandoko Jeremia Mpaminany, ary noheveriny aza fa manozona ny Jeremia Mpaminany, hany ka tsy zakan'ny olona ny faminanian'ny Jeremia Mpaminany.
alefa tsy zakany io lafa amin'ny Jeremia mpaminany dia i Jeremia mpaminany mihitsy nitendrena ho vonoiny maty martura raha teo moa ity mpaminany tanora de tanora ity izay nitaraina tamin'Andriamanitra mihitsy manao hoe mafy Andriamanitra ny faminaniana ampitondrainao ah mafy amiko zao teny ampitondrainao ah zao za mbola tanora za mbola malemy nefa nahoanany de ampitondrainao faminaniana mavesatra tahaka zany amity eto am-piaratanantsika ity ara de maminany Jeremia mpaminany nampitondran'Andriamanitra teny mahery ho any zanak'Israely manao hoe nahoana ny fandahatra amiko ianareo zany hoe nahoana ny miady amiko ianareo zay ny tena dikany io nahoana ny miady amiko ianareo nahoana ny midohika ianareo nahoana ny manohitra ianareo nahoana ny mbola lavinareo hoy ny tompo amin'ity fanontaniana amin'ny 1:20 ty mametra-panontaniana Andriamanitra ary mametra-panontaniana amin'ny tenany mihitsy ara raha ohatra ka amin'izay sara ny amonjy Jeremia mpaminany zay misy fotoana Andriamanitra mametra-panontaniana amintsika fa inona ny nataoko anareo fa inona ny tsy nety nataoko taminareo raha tsorona fa nahoana ny de miady amiko tahaka zao anareo nahoana ny de lavinareo ny zavatra asaiko ataonareo raha ohatra ka mijanona am'ty visiro ampitanantsika de hoe inona ara moa zany no ny antony no itenenan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely manao hoe miady amiko ianareo voalohany de zao lay fanaovana tsinitsinina ny olona zay irahan'Andriamanitra fanaovana tsinitsinina ny mpanompon'Andriamanitra maniraka mpaminany Andriamanitra maniraka ny fiangonan'Andriamanitra maniraka mpitoro ny vilazantsara Andriamanitra fa tsy rarahin'ny olona irahan'Andriamanitra tsy rarahiny zao tontolo zao hoy izy manao hoe ny sabatra reo mandringana ny mpaminanareo toy ny liona mamiravira zany hoe tezitra Andriamanitra malahelo Andriamanitra mametra-panontaniana hoe miady amiko ianareo satria nahoana ny mpaminany zay rahiko any aminareo novonoinareo viravirainareo aratsianareo ary dia miova zao amin'ny vanim-potoana iaina tsika izao be lehibe le olona zay mandany fotoana ao anatin'ny tambajotra io manaratsy ny finoana manaratsy ny fiangonana manaratsy ny fivavahana kristiana ary manamarina toy ny teny Jeremia mpaminany zay mbola marina vanim-potoana ankehitriny toy manao hoe ny sabatra reo nandringana ny mpaminanareo re afako ny tombetra manao hoe nahoana ny fandahatra amiko ianareo manahoana ny fanajantsika ny fiangonana fanajantsika ny tenin'Andriamanitra ny fanajantsika ny afatr'Andriamanitra fanajantsika ny mpiara-belona amitsika manao ahoana izy re manao ahoana eketsika ve izy re le afako tena zava-dehibe tena zava-dehibe amin'ity eto ampelantanantsika ity ny fanairana ny fotsika hiverina amin'ny fiainoana ny tenin'Andriamanitra zay ampitondrainy ny fiangonana ampitondrainy ny soratra masina hotsika manao hoe tsy zakan'Andriamanitra ny fandava ny zanak'Israely ireo zay nirahin'Andriamanitra tany aminy ary Jesosy efa nanao an'io famantarana io koa nanao an'io famantarana moa tenen'i Jesosy fanoharana momba ny lay mpanompo zay nampanofa ny tanimboloboka tamin'ny mpanompony ary dia itompo zay nampanofa ny tanimboloboka tamin'ny mpanompony io de zao novonoiny reto mpanompo zay nampanofaina nanofa ny tanimboloboka na ny olona zay nirahina tany anefa rano moa dia ny zanak'ilay tompony tanimboloboka mihitsy no novonoiny reto olona nampanofaina ny tanimboloboka ireto ary fanitsi indrindra am'izany ty tenen'ny Jeremia mpaminany ty manao hoe ny olona vanim-potoana ankehitriny masika ny olona vanim-potoana ankehitriny masika no ny toe-javatra maro samihafa masika
ary indraindray mahery na amin'ny fiteny na amin'ny fihetsika be dehibe ny fanaratsiana rehetsiero na tsy misy Andriamanitra, tsy misy zany fiavahana zany, tsisy ilanantsony religion, tsisy ilanantsony baiboly, tsy marina anaty baiboly sy ny sisa rehetra be dehibe. Ary dia eto Andriamanitra mitodika amintsika manao hoe fa inona ny tsy nety nataoko taminareo, nahary tongotra aman-tananareo Andriamanitra, nampisy zao rehetra zao anareo Andriamanitra, fa nahoana miady amiko ianareo. Fa ny faharoa avako malaza zay aseho ny ety andininy eto am-pelatanantsika ity dia ny fanadinon'ny olona mihitsy an'Andriamanitra. Fanadinoany nefa tsy hita anisan'ny andro nanadinon'ny oloka. Andininy faharoa amby telopolo. Miady amin'Andriamanitra isika, miady amin'Andriamanitra zany Israely eto. Hoe nahoana moa nareo no fandahatra amiko, nahoana nareo no famaly amiko? Satria nahoana? Adinonareo aho Andriamanitra. Inona moa zany hoe olona vahoaka an'Andriamanitra manadino an'Andriamanitra? Ny voalohany dia zao, manadino an'Andriamanitra ny vahoaka an'Andriamanitra na ny mpanompon'Andriamanitra rehefa mieritreritra fa ny fahombiazany sy ny famirapiratany dia avy aminy fa tsy avy amin'Andriamanitra. Rehefa tenenina izy manao hoe zao zavatra mitrango amin'ny fiainanao zao, zao famirapiratana amin'ny fiainanao zao, tsy avy aminao ange zao fa avy amin'Andriamanitra. Ny nahatonga anao ohatry zao ange dia avy amin'Andriamanitra. Fa atao hoe manadino an'Andriamanitra. Ilay mbola hoe manadino eo tsy manadino ihany fa tsy miraharaha mihitsy. Zany hoe ny olona tsy miraharaha, zany hoe tsy mametraka an'Andriamanitra ho tompon'ny fiainana, ho mpandahatra, ho mitondra, dia manadino an'Andriamanitra. Dia eto Jeremia mpaminany manafatra manao hoe adino ny olona Andriamanitra satria noheveriny fa ny fahafetseny, ny fahatanjahany, ny fahaizany, ny fahalalany, ny tanjany, zany no heveriny ho mahatoy zao azy, de manadino an'Andriamanitra. Fa ny faharoa de zao koa, ny olona manadino an'Andriamanitra de zao mihevitra koa fa adinon'Andriamanitra ao anatin'ny fahoriany, adinon'Andriamanitra ao anatin'ny zavatra sarotra hoe noheverina indray fa hoe izao fahorinana zao zava-manahirana rehetra de zao adinon'Andriamanitra, tsy firarahian'Andriamanitra. Hoe averan'Andriamanitra ho sahirana, averan'Andriamanitra hijaly, averan'Andriamanitra harary, averan'Andriamanitra ketraka no ho andalo zava-tsaty, de adinon'Andriamanitra. Tsia ny tombo ampitaina de ny hoe tsy manadino Andriamanitra, fa ny olona mety manadino ny olona rehefa mieritreritra fanafoin'Andriamanitra izy. De mifandahatra amin'Andriamanitra de taiza ianao tam'izah narary, taiza ianao tam'izah nanjaly, taiza ianao tam'izah nangiry-firy. Adinony Andriamanitra. Fa neveriny fa ny tenany samy rery-ndray no miatrika ny fahoriana, ny miatrika ny zavatsarotra, ny tenany samy rery-ndray no heveriny fa miatrika ny izay rehetra mety olana, adinony fa ny zavatra rehetra miara-miasa. Aso zay tian'Andriamanitra. Ary Andriamanitra tsy mampitondra zavatra mavesatra tsy zakan'ny olona, tsy zakan'ny mpanompony, fa zay zakan'ny mpanompony ihany no averan'Andriamanitra lalovany, adino Andriamanitra. Fa ny fahatelo koa zay mety hoe anadinon'ny olona Andriamanitra de zao adinon'ny olona, tsy rarahin'ny olona mihitsy ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Ho zava-dehibe. Ny vinan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika de zao ny sitrapon'Andriamanitra ny tanterahantsika. Satria io sitrapon'Andriamanitra io ny mahasoa, satria io sitrapon'Andriamanitra io mapety tsy ny fiainan'ny tsirairay ihany fa ny fiainan'ny mpiarabelona, tsy ny fiainan'ny mpiarabelona sy ny tsirairay fa ny fiainan'ny zao tontolo zao sy ny zava-boarin'Andriamanitra mihitsy. De nanome planin'Andriamanitra, nanome sitrapon'Andriamanitra, nanome didy Andriamanitra hoe tia rahana. Saingy zao adinon'ny olona Andriamanitra rehefa tsy rarahin'ny olona ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy rarahin'ny olona, tsy arahan'ny olona ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay fitantanana ny fiainany, amin'izay fitantanana ny zava-boarin'Andriamanitra, de adinon'ny olona Andriamanitra. Zay mahatonga an'Andriamanitra manao hoe nahoana no miady amiko ianareo, nahoana no midoika ahy ianareo, nahoana no hajanonareo, tsy rarahinareo tsinona ny tenin'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra. Zay no mahatonga azy miteny am'andininy fa araky amby telopolo, dinionareo ny tenin'i Jehova. Fa ny fahaefatra zay ataontsika hoe mahatonga an'Andriamanitra miteny adinonareo koa
Adin'ny olona koa izy de izao koa ny fiainam-bavaka, ny fiainam-bavaka, ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. No heverin'ny olona fa zany fivavahana zany dia toy ny rendrarendra tsaina, fisehosehoana, tsy zany angeny fivavahana moa Andriamanitra. Raha fanatitra hodorana no sitraka ao Andriamanitra, meky an'izany ny mpanao salama. Fa ny fototoy sy mangorakoraka zany ny tadiavin'Andriamanitra, zany ny tena vavaka, zany ny tena fibebahana marina. Adin'ny olona ny fivavahana. No heverin'ny olona fa zao zany fivavahana zany de endrikendriky ivelany, zany fivavahana zany de zavatra azo ampandeferina, zany vavahana zany de zavatra tsy maika, zany vavahana zany de fomba, zany heverin'ny olona ny fivavahana, de adin'ny olona Andriamanitra. Afaka malala am'izao fotoana ny karimy zao dia mitarika atsika ho amin'ny fandanian-tena eto. Jeremia mpaminany. Move nandinika ny fiainantsika manoloana ny sitrapon'Andriamanitra isika. Move vitatsika ny manaja ny sitrapon'Andriamanitra. Sofa am'izao karimy zao mamangy atsika Jesoa. Mamangy atsika amin'ny fahatsiarovana, fampahatsiarovana ny fangery fireny, fampahatsiarovana amintsika ny lalan-davitra ny diaviny, fampahatsiarovana ny fahoriana nentiny, satria nahafoy an'Andriamanitra isika. Sofa tsy nahafoy atsika Andriamanitra, ary na dia mafy tahaka ny kanotaza ny tenin'Andriamanitra nampitolana ny Jeremia mpaminany amin'ity Jeremia 4:2 zao. Fiainana kosa ny ao ambadika, satria tian'Andriamanitra hiverina ho aminy isika, tian'Andriamanitra hitodika ao aminy ray isika, tian'Andriamanitra hiverina eo ambany fahasoavany ray isika. Afaka malala am'izao farany herinandro zao de mitaonanao hibebaka Andriamanitra, mitaonanao hiverina mitaonatsika handiny tena manoloana ny fitiavan'Andriamanitra, aiza ho aiza eo amin'ny fiainantsika moa Andriamanitra. So adinitsika ny nisaotra an'Andriamanitra, so de mora nanome tsiny an'Andriamanitra isika, so de malaky ny tsara indray ny fomba fitondran'Andriamanitra isika, so de variana tamin'ny fitahiana ko ary isika ka nanadiny nanavao ny fanoloran-tenatsika. Afaka malala taonatsika andiny tena ary ny faminaniany Jeremia mpaminany eto. Ny tompo ame hitarika atsika amin'ny alalan'ny fanahiny ka hiavaozatsika, ka hanavaozatsika koa ny fanoloran-tenatsika hiankina amin'Andriamanitra ao amin'i Jesoa. Ok, vavaka isika. Tompo misaotranao zahay fa zahay tokoa de indraindray manadino anao. Mamelana Tompo raha manadino anao zahay. Manadino ny miankina aminao. Manadino ny mitondra ny fiainana hifanaraka amin'ny sitraponao. Manadino ny misaotra anao. Manadino ny mitiny namanay tahaka ny tenanay. Indrindra manadino ny mity anao. Hiazakazahanay ny zavatra zao tontolo zao zay mielina fa ataonay ambany zavatra ny fanaovana ny sitraponao. Amin'izao sabotsy farany ny herinandro, fahatelo sahady amin'ity volana ity zao de mangataka famelan-keloko zay Tompo. Ndrao nanadino anao, ndrao nampalahelo anao, ndrao tsy nahatsiaro anao. Ndrao koa raha ny tsara nanameloka ny fiangonanao zay ny rahainao mpaminany ety amin'izao tontolo zao. Tompo, amindrao fo zahay. So farany herinandro zao vangio zahay Tompo. De omeo anay ny fifalian'ny mpanomponao. Am'izay zavatra sy lalana hitondranao anay de ataovy tsapanay fa eo aminay mandrakariva ianao, mitarika anay, manitsindia anay, mampianatra anay. Vavak'izay Tompo, ho an'ny mpiray tanindrazana aminay. Vavak'izay ho an'ny vahoaka malagasy. So fotoana ny karimy zao, taome hitodika aminao, taome hibanjina anao. Mivavaka Tompo. Ho an'ny fiangonanao zay mijoro vavolombelona eto amin'ny tany sy ny firenena misy anay. Amasiny ny fiangonanao, arovo ny fiangonanao, ampio re
ireo mpitondra fivavahana amin'ny fitoriana sy fampianarana ny teninao. Ampio reny vahoakanao mba hanana fanahy ny fitiavana anao, fanahy ny fahafozana amin'ny fanarahana anao, fanahy ny famelana amin'ny mpiarabelona mba hitombony rehetra amin'ny finoana sy hananana fiainana mifankatia. De tolotra indera sy ny laza tompo fampitero aminay ny fitiavanao. Amen.